Anatin'ity tapatapam-baovao ity kosa ny fanambarana nataon'ny mpiasa avy ao anivon-JIRAMA taorian'ireny fitokonana an-tanterahan'izy ireo ireny, eo ihany koa ny akon'ny hetsika tanterahan'ny mpampianatra Frama mivondrona ao anatin'ny anefa. Manoloana ny toedrara misy eo anivon'ny JIRAMA Antananarivo mikasika ny zavantranga teny amin'ny tranon'ny filoham-pirenena dia nisy ny fanambarana nataon'ny farimbon-tsendikaly JIRAMA. Raha nitaritra nataon'izy ireo dia nitoy androany ny dinika famahana olana ka noraisin'Andriamatoa sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika izy ireo. Tsapa ho nisy olo-tenan'ireo mpiasan'ny JIRAMA fa samy miroso amin'ny famahana ny olana, ny andaniny sy ny ankilany. Mbola itoy ny dinika amin'ny alatsinainy ho avy izao ka isy ny fionana eo amin'ny farimbon-tsendikaly, ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika ary ny ministry ny angovo. Everin'ireo mpiasan'ny JIRAMA fa hitondra ny famahana ny olana sy ny tsy fitovim-pijery ny dinika izay atao. Raha toa ka raikitra ny fifanjevoana sy ny fanapariahana bomba mpandatsa-dranomaso anaparitahana ny hetsiky ny Frama omaly, dia tsy nisy kosa ny fifandomana teo amin'ireo mpampianatra Frama sy ny mpitandro filaminana androany. Tsy nisy ny hetsika raha ny voalazan'ny tompon'andraikitra iray avy eo anivon'ny anefa fa fivoriana niarahana tamin'ireo sendika namana no natao mba ametrahana paikady amin'ny hotohin'ny fihetsiketsehana. Nangataka fionana tamin'ny fiadidinan'ny primatiora ihany koa izy ireo. Nilazany tsy hemotra amin'ny hetsika fitakiana izay ataony ny mpampianatra Frama mba ampidirana azy 5:07 ho mpiasa-panjakana sy mba ho maimaimpoana ny fampianarana eny anivon'ny sekolim-panjakana.